mba maty ny teninao no teny tsy mba maty mamaritra mandraky izay. Andriamanitra io aoka ny fanahinao ibitsika manokana aminay androany. Andriamanitra io aoka hietry nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Raha sitraka ao dia mba ameriny ianao anereny hoe androany Andriamanitra aoka hietry ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Ny teninao no teny tsy mba maty maharitra mandraky izay. Misaotra ny tompo manokantsika nanana zay fotoana sarobidy zay a nahafahantsika ndera sy nisaotra an'Andriamanitra ary inoko manokana hoe tompo-pahasoavana ao atsika ny ahafahantsika mandray ny afatra amin'izao fotoana ankehitriny izao. Amatika ny baibolitsika isika amin'ity fotoam-bavaka manokana en ligne ity ary raha mba sitraka ao a raha ohatra ka misy miteny hoe zay tsy miteny malagasy fa teny frantsay mapetipety kokoa anay na hoe zay tsy miteny malagasy fa teny anglisy mapetipety kokoa anay a dia manasanao sahady zay hoe alefaso MP na message privé zany na eo amin'ny commentaire zay fangatanao zay mba ahafahanay manao zay tokony atao mba madihana ny fotoana amin'ny teny gasy na teny anglisy na teny frantsay izany. Iaraka andray teny soratra masina sika kehitriny ka sitraka ao dia amadika ny baibolitsika isika ao amin'ny bokin'ny Job. Bokin'ny Job toko voalohany. Job toko voalohany no iarahantsika ary ho apetratsika eto amin'ny écran ny andininy fa 1:1. Job toko voalohany andininy fa Job voalohany andininy fa 1:1 zay no isotomantsika ny afatra ao anatin'ny 30 minitra eo tsika no andray ny afatra androany ary inotsika hoe ny afatra zay iarahantsika androany dia amelombelona ny finotsika amelombelona ihany koa ny ara-panahintsika. Job voalohany andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 1:1. Zao maka ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny indray andro noho ny avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Ka dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avitaiza ianao? Dia namaly amin'ny Jehova Satana ka nanao hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy mba misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary Satana dia namaly ny Jehova ka nanao hoe moa tsy fanantenany zavatra va natahorany Joba an'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina zay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny. Fa injiro ange ny tananao ka tendreo zay ananany rehetra raha tsy andahanao eo imasonao aza izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho antsika tsiraray avy na ho antsika mijery televisionna na ho antsika manaraka amin'ny onjam-peo na ho antsika eto amin'ny Facebook. Misy teboka maromaro irahantsika ary inoko fa ampiorina ny finoanao. Inoko ihany koa hoe ahatonga anao ho afaka ampaherany manodidina, ahatonga anao ho fitahiana ho an'ny manodidina ny afatra zay iarahantsika anio. Inona ilay afatra? Zao ilay zavatra nitranga ary ty teboka ty dia hitohizantsika, ho tohy vakana zany ny toriteny ho fampahirezana ho antsika tsiraray avy. Inona ilay teboka manokana? Ndray andro dia nisy fivorian'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa tafavory teo ny zanak'Andriamanitra
dia tonga teo koa Satana tafiditra teo koa izy dia rehefa hitan'Andriamanitra Satana dia todika tany amin'ny Satana mason'Andriamanitra dia hoy Jehova tamin'ny Satana eto ve ianao dia hoy Satana hoe ie eto aho dia hoy Jehova efa mba nandinika ny Joba mpanomiko ve ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany olona marina sy mahitsy izy a sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy dia namaly Satana dia ho tsotra be namaliny anazy move tsy fanantenan-javatra no iarahan'ny Joba amin'Andriamanitra move ny antony atahorany an'Andriamanitra antony ifadin'ny ratsy antony iazonany fahamarinana tsy fanantenan-javatra dia nilaza mihitsy Joba hoe tsy ianaova ozy izy tsy ianaova no nanao fefy manodidina ny tranony sy manodidina azy ary manodidina zay ananany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany a dia manenika ny tany ny omby amanondrany dia ny andiny ny faraiky amby folo fa injiro ange ny tananao ka tendreo zay ananany rehetra raha tsy andahanao eo imasonao azy izy eo amin'ny teny hafa dia dikany io dia hoe nahafoy anao mihitsy izy dia hoy Jehova mantsy azy indro a eo an-tananao zay ananany rehetra fa ny tenany any no aza ninjiry anao amin'ny tananao dia nivoaka Satana hiala teo anatrehan'i Jehova le avana malala ho antsika tsiraray avy zao no afatra manokana zay iarahantsika amin'ity andro anio ity toy vaka ianao aty toroteny ary indroa intelo eo angamba no hozakazakatsika azy amin'izay a tena mazava amintsika tsara le afatra zao lay zavatra nitranga le zavatra nitranga dia fivorinana hoe fiaonana tao amin'ny tontolo ara-panahy aveko fandroany a fiaonana tao amin'ny tontolo ara-panahy tany amin'ny tontolon'Andriamanitra avo indrindra tany no ny zavatra nitranga tsy misy olona miresaka eto fa no miresaka eto a dia Jehova Satana tsisy anjely miresaka eo na nyray a tsisy feon'anjely ao fa Andriamanitra sy Satana zany any ambadika ny tsy hita maso any a no mifampiresaka dia inona lay nifampiresahana inona lay vokatra lay fifampiresahana ny vokatra lay fifampiresahana raha ohatra ka hozaraintsika telo raha hozaraintsika telo a ny vokatra voalohany ny fampiresahana dia olana be nitranga teo amin'ny fiainan'i Joba ny vokatra faharoa dia fitahina be nitranga tao amin'ny fiainan'i Joba ary ny vokatra fahatelo dia firenena olona manalavitrisany mahery no ny tantaran'i Joba mbola iverenantsika io amin'ny fidirana faharoa fa vodikana voalohany zao aloha no iarahantsika rehefa malala be dehibe tsika ny manontany be dehibe tsika mametraka fanontaniana hoe fa maninona raha misy Andriamanitra dia fa maninona ny misy ny aretina raha tsy hijana amin'ny aretina fotsiny tsika fa hoe fa maninona ny misy olona mijaly misy olona matory eny an-dalana maninona misy olana samihafa mety tsy fantatra hoe na mandalo amin'ny tsiraray avy satria za mino hoe tsy ny olona rehetra no tratran'ny coronavirus anisan'ny olana raha io fa kosa tsy afaka mahivanina satria zavatra goavana fa inona lay planiny fa maninona misy ny olana ary zay anton'izay a no iarahantsika amin'ity fidikana voalohany ty fa maninona no misy ny olana rehefa malala inohy tsara zao zavatra ao misy antony matombotranga ny zavatra rehetra lay fifanarahana teo amin'ny Joba sy Andriamanitra mihitsy no tsy hoe fifanarahana fa andeha lazaintsika hoe lay fifampiresahana teo amin'ny Joba sy Andriamanitra no andeha isotomantsika ny fampahirezana voalohany androany inona lay fifampiresahana inona lay tanjony le olana ao ambadika zao ny zavatra nylazaina ainjiro nge ny tananao izy ka tendreo zay ananany rehetra
raha tsy anda anao eo masonao azy izy na hoe afoy anao mihitsy ry havana malala ao anatin'ny zavatra mitranga dia tsarao foana ty satanana dia manana satana na hoe fanjakan'ny aizana dia manana planina ary Andriamanitra koa manana tanjona satana dia manana tanjona Andriamanitra manana tanjona ambadika ny zavatra rehetra inona ilay tanjon'Andriamanitra ary inona ilay tanjon'ny satana ny tanjon'ny satana ka lasaka nabavy dia tsotra be hiaraka makitsika ainjiro angeny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy handanao io masonao azy izy na hoe hafoy anao mihitsy izy zany hoe ny tanjony fahavalo amin'ny problema rehetra dia ny ahatonga aisy anao afoy an'Andriamanitra rehefa tonga ny problema dia mila mahatsiaro lalandafitsika hoe ny planina ny fahavalo ao ambadika ty problema ty dia ny ahatonga na hafoy an'Andriamanitra ahatonga na handan'Andriamanitra zay planina ny fahavalo rehefa malala raha ohatra ka somary ororitiko kely le afatra na hoe tsika lavidavitra kely le afatra zao ne fahamarinana raha nyteny Andriamanitra tamin'ny Joba mitoko fahavalo hoe efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao raha nyteny izay Andriamanitra tamin'ny satana efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao dia ny valo teny nataon'ny satana dia tsotra tsy enao vao izy no nanisy fefy manodidina any Joba dia manodidina ny fananany rehetra sy ny azy rehetra no tahinao ny asan'ny tana dia manetika ny tany ny omby amanondrana zany hoe fahamarinana zany dia izao efa tena nijery mihitsy satana ary efa nanandra ny satana mialohan'io fotoana io efa tena ely satana ny te hamely any Joba efa ely satana ny te hanaisotra ny Joba amin'Andriamanitra zany ny tena fahamarinana efa ela mihitsy satana ny te hanaisotra ny Joba amin'Andriamanitra ary mba hanaovany elizy dia efa ela izy ny te hanafika azy te hanapotika azy raha tsokona ka lasaka nabavy ny afatra anio dia te hilaza aminao hoe aza mieritreritra tsika hoe misy olana tongo ty ankehitriny misy aretana tongo ty ankehitriny dia hoe zay satana vao manafika atsika na hoe zay satana vao mitondra olana fa za tena milaza aminao efa ela izy ny te hanapotika efa ela izy ny te hanapotika ahy efa ela izy ny te hanapotika anao efa ela izy ny te hanapotika ny ankohonantsika tsarara iavy efa ela izy ny te hanapotika ny tanànantsika efa te hanapotika ny firenentsika efa ela izy no naniry tao anatiny tao hoe za tena te hitondra olana be amin'ireo olona ireo hoe za tena te hitondra problema be amin'ireo olona ireo hoe efa ela zany ka lasaka nabady tena efa ela izy nanalaza tao am-pony fa zao fahamarinana mbola nisy fefy nataon'Andriamanitra manodidina asy anao mbola misy fefy napetrak'Andriamanitra manodidina ny fahasalamako sy ny fahasalamanao mbola misy fefy napetrak'Andriamanitra manodidina ny ankonako sy ny ankonanao ny ray aman-dreniko sy ny ray aman-dreninao ny taranako sy ny taranakao mbola misy fefy manodidina napetrak'Andriamanitra ary androany ianao tiako hatsapy ianao anatin'ny fonao ao hoe tena Andriamanitra tena zany tokoa ny fahamarinana ny boky mpitoro teny dia milaza hoe raha tsy no famindram-pon'Andriamanitra ozy izy dia fa lany ringana antsika zany hoe raha tsy noho lay famindram-pon'Andriamanitra lay fiarovana apetrak'Andriamanitra lay zavatra apetrak'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika efa elany ny fahavalona napotika atsika tsisy fiainana mitsangana ohatra zao tsisy fofinaina mba afaka hiainana tahaka izao raha ohatra ka nanana irika ny fahavalo atavidikana tao amin'ny fiainantsika raha ohatra ka tsy nametraka ny fefy manodidina Andriamanitra efa elitsika ny rava efa ela isika no potika rehefa malala ho atsika tsarara iavy tsy akanavaka androany te ilaza zao zavatra ho atsika tsarara iavy avy mila misaotra an'Andriamanitra tsika tena mila misaotra an'Andriamanitra tsika satria na maninona satria sy ny fiarovana amin'ny fiainantsika mety ilaza ianao hoe katafiditra ane lay coronavirus paster ka lasaka nabavy eo
mbola betsaka ny zavatra maro ratsy lavitra no coronavirus tiany satana hoentina teto amintsika fanarovanaandriamanitra fiainantsika tsararay avy ary tsy voatery aretina fotsiny fa olana arabola aratokatrano efa impiritsika ny tokony ho ravy faharovan'andriamanitra manokantsika mba afaka milaza avenao alohan'ny toizantsika eo andriamanitra misaotra anao aho fa tena arovanao akay ninonina zavatra mitranga arovanao akay mitepika idirantsika voalohany dia ny hoe ny tanjo ny fahavalo ao anatin'ny problema dia ny ahatonga antsika ahafoy an'andriamanitra ahafoy an'andriamanitra za zany te ilaza aminao ankehitriny hoe raha misy vavaka voalohany mila atao amin'izao fotoana izao raha misy vavaka voalohany mila averimberina amin'izao fotoana izao dia vavaka milaza hoe andriamanitra za tsy hiala aminao aveko fandroany raha misy vavaka voalohany mila atao amin'izao vaninandro izao dia vavaka milaza amin'andriamanitra hoe andriamanitra za tsy hiala aminao planina ny fahavalo ny ahatonga ay ahafoy anao fa andriamanitra za tsy ahafoy anao za tsy hiala aminao zany ary za hifikitra aminao ao anatin'ny olana kalasaka nabavy vo mainkytsika mila mifikitra amin'andriamanitra tsy hoe rehefa misy ny olana dia ilatsika tsisy angaman'andriamanitra fa kalasaka nabavy eo na misy ary ny olana ao anatin'ny olantsika vo mainky ilaza hoe andriamanitra tena misy ianao ary vo mainky hifikitra aminao andao tsika tsy hiditra amin'ilay planina ny fahavalo tsy hiditsika amin'ilay tanjo ny fahavalo le ahatonga atsika hiala amin'andriamanitra fa vo mainky tsika andaotsika hino an'andriamanitra hoy aho hoe andaotsika hifikitra amin'andriamanitra voalohany ary faharoa andaotsika vo mainky hino an'andriamanitra vo mainky ho ampitombotsika ilay finona an'andriamanitra satria andriamanitra no afaka hamoaka atsika andriamanitra matoa mampandalo zavatra manana planiny izy raha ino tsika raha lasaka nabavy andaotsika tsy hinony asan'ny fahavalo fa andaotsika hino an'andriamanitra andaotsika vo mainky hifikitra amin'andriamanitra raha zay ny tanjon'ny fahavalo hoe ahatonga nahafoy an'andriamanitra vo mainka tsy ala amin'andriamanitra ary andao ambara atsika horetany horen-danitra ianao ve afaka milaza amin'izany isika tsararay avy mijery ve afaka milaza zany afaka ilatsika eo andriamanitra za ndray dia ambariko horetany horen-danitra fa za tsy miala aminao za vo mainky hifikitra aminao ary zany afatra tsotro zany a zay lay tapany voalohany fa ny tapany faharoa kosa dia izao matoa andriamanitra mamela zavatra hitranga ny zavatra mahafinaritra neka lasaka nabavy dia izao hoe andriamanitra raha manao zavatra tsy mijery ny ankehitriny izy fa mijery ny hoavinao ray manontolo izy aveko fandroany mijery ny hoavinao ray manontolo izy matoa andriamanitra mamela zavatra hitranga dia ny antony dia izao satria andriamanitra manana planina mihoatra eo fiainantsika tsararay avy ny devolo mieritreritra hoe anapotika andrava fa andriamanitra kosa any anatiny sainy lalina tsy takatra ny saina any manana planina tsara lavitra izy marina foana mbara ten'andriamanitra hoe za manana hevitra hiaverako anareo dia hevitra hitondra fiadanana ianao manohy azy fa tsy loza za manana hevitra hieverako anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza zany hoe ny fiainantsika zany raha mbola eo ampelantanan'andriamanitra dia fahazonao antoka sady hoe ny ao ambadika zavatra rehetra dia fiadanana fa tsy loza zany neka lasaka nabavy no mahatonga atsika manokana hoe na dia amin'ny fotoana toy izao ary dia vo mainky tsika mbola miezaka ihany mijery toroteny amin'ny televiziona mihaino toroteny amin'ny onjam-peo manaraka amin'ny facebook ny antony dia izao satria tia halala ny sitrapon'andriamanitra tsika tiatsika fantatra hoe inon'andriamanitra ny ao ambadika izao sao ve ny sitraponao za tena te ilaza aminao io zavatra io a raha tian'andriamanitra hosakanana tsy tafiditra teto zany na iza miteny inona na iza miteny inona tsy tafiditra teto zany io raha tian'andriamanitra hosakanana ary na tian'andriamanitra hosakanana tany sinonareo voasakana io andriamanitra ne izy mahay manao zay tiany atao izy ary tsisy mahafe zany andriamanitra nofo rehetra ozy izy
zany andriamanitra nofo rehetra ozy izy moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko vary tsy misy zavatra tsy aina ka lasika anabavy fa ny fahamarinana kosa dia izao matoa andriamanitra mimela zavatra hitranga dia satria manana planina izy averiko farany a matoa andriamanitra mamela zavatra hitranga dia satria manana planina izy manana planina ho anao izy ary manana planina ho ahy izy manana planina ho an'ny firenena izy fa ndaotsika tsy hitra planina ny fahavalo ny planina ny fahavalo anie dia tsotra e ahatonga ana ahafoy an'andriamanitra handaran'andriamanitra zay planina ny fahavalo zay planina zay tsy hiova mihitsy fa zay foana ny planinany ahatonga ana sy anao andahan'andriamanitra sy ahafoy an'andriamanitra fa zao ka lasika anambavy mangataka anao anakipin'ny masonao ankehitreny rehefa manakipin'ny masonao ianao dia teneny hoe andriamanitra za tsy ahafoy anao zany inina za tsy ala aminao zany nahoana nahoana za andriamanitra hifikitra aminao atao vavaka mihitsy zany mialohan'ny hitoizantsika amin'ny teboka farany amin'ny afatra androany zao hoe tompo mety mandalo ny zavatra marobe samihafa fa za tsy mahafoy anao za tsy miala aminao za vao maiky hiaraka aminao za vao maiky hifikitra aminao ary ny ankonako dia hiaraka aminao ry havana malala ny teboka manaraka iarahantsika dia izao tsarovy a fa amin'ny fotoana toy izao no tena fotoana ilaitsika ny mino an'andriamanitra amin'ny fotoana toy izao no tena ilaitsika hoe andriamanitra momba rehetra apetrako eo am-pelantananao raha lasika nabavy ny tanjona ny satana dia ahatonga anao ahafoy an'andriamanitra satria rehefa tafahaisotra amin'andriamanitra ianao dia tena ho rava avy eo am-pelantana ny fiainanao za ankehitriny te hanasantsika tsiraray avy andaontsika tena ametraka ny amintsika manontolo eo am-pelantanan'andriamanitra andaontsika tena ilaza mihitsy amin'ny fotoana toy izao andriamanitra zay momba rehetra ny ankohonako ny fianakaviako tena apetrako tanteraka eo am-pelantananao ny hoaviko rehetra apetrako eo am-pelantananao ianao ve androany vonina ho atsika tsararay avy ho atsika tsararay avy ho ia vonina ve ianao androany anao zavatra telotsika vavaka anankitelo voalohany ilazitsika hoe andriamanitra raha efa nan'olo tena ho an' jesosy ianao dia ilaza hoe andriamanitra za tsy hiala aminao za vao maiky hiaraka aminao aho hifikitra aminao ahako faro raha mbola tsy nan'olo tena ho an' jesosy ianao mety efa vavaka ianao mety efa mamonjy fotoam-pivavahana toerana maro samihafa ianao fa zao ka lasika anambavy androany dao tsika ilaza hoe andriamanitra vao maika androany ilaza hoe manana planina ny fiainako ianao ary niteboka fahatelo dia ilazantsika hoe andriamanitra za n'olo tena ho anao ary apetraka eo am-pelantananao ny fiainako rehetra zay teboka zay no tiako iarahana aminao androany ary raha mety aminao dia andaontsika iaraka ilaza amin'ny tompo hoe androany andriamanitra antananama no apetrako ny fiainako rehetra atsika tsararay avy na mijery télévision tsika na manaraka amin'ny japeo manasanao ankehitriny hanolotrika alohanao dia amerina zao vavaka zao vavaka fanolora-tena ametrahantsika fiainantsika manontolo eo am-pelantanan'andriamanitra sitraka ao dia apetra amin'ny fonao tananao dia
avekeo zavavaka zany Jesosy Kristy io androany eto anatrehan'ny lanitra sy ny tany androany Jesosy Kristy manolorako ny fiainako manontolo anao manoka amin'ny androany dia tomoko sy mpamonjy ahy ianao Jesosy io atolotro anao ny fiainako manontolo ny hoaviko rehetra sasomiranao ny fiainako ary sorato eo ny boky ny fiainana ny ahy raha tonga fotoana iarako eto amboniny tany dia mba manendaritra koa Jesosy androany koa Jesosy io dia apetrako ampelantananao ny fianakaviako ny ankohonako ambarako Jesosy hoe ianao ny mpiaro anay ny rahanao Jesosy Kristy dia mitoloko amin'ny vagavagana rehetra miditra amin'ny fiainana mianakavy ho fiarovana ho anay mianakavy misaotra Jesosy io fa zany vavaka zany dia voaray eo anatrehanao ankehitriny koa zany dia vavaka ho an'izay marary rehetra ianao lay Jehova mpanasitrana ikasika ny tsirara avy aoko marina ny teny izay milaza fa nidiakapoka tamin'ny Kristy Jesosy noefa fanasitranana anay vavaka izay ho an'ny mpitondra anay mba omenao saina endry ranandava vavaka izay ho amin'ny mpiaramonina anay mba omenao fahendrena anaraka ny sitraponao anaraka ihany koa ireo toromarika rehetra vavaka izay ho an'ny tsirara avy aoko marina amin'ny fiainanay fa Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java mahory ahy Jehova mpiahy ny tsirara avy Jehova mpiandry ny madinika Jehova mpiandry ny manan-karena Jehova mpiandry ny tsirara avy misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay azany vavaka zany sika rehetra iarana hoe amen zay fotoana niarahantsika anio ary androany dia te ilaza amintsika tsirara avy zay hoe ny fahendrena indrindra amin'ny fahendrena ankehitriny zany amin'ny zavatra mitranga ankehitriny dia ny manaraka ny ambaran'ireo mpitsabo ambaran'ireo dokotera ambaran'ny manam-pahefana manasantsika tsirara avy zay andoantsika anaraka ny tsakany sy andavan'izay voalaza ary mangataka amin'Andriamanitra lalandafitsika mba anomeza ny fahendrena anomeza ny tolotsaina andreo mpitondra antsika dia zay no fotoana ny arahantsika androany ivavaka manokana isika ankehitriny ho an'ireo fangataham-bavaka rehetra dia raha ohatra ka mila fifandraisana manokana ianao na ohatra ka mila ny numéro anay ianao dia afaka mandefa ianao afaka miantso ianao 034 01 372 92 034 01 372 92 na 034 02 372 92 amin'ny fotoana toy izao ny tena ilaina anehoana finoana eo anatrehan'Andriamanitra ka raha ho ianao hoe pastoara za mba te hanohana ny fiangonana anohana zao asa fitoriana atao amin'ny internet zao dia afaka ampiasainao zany numéro zany 034 01 372 92 na 034 02 372 92 raha hokotsika hoe pastora zay mba te hanao fanatitra zay mba te aminay tsy mety aminay le tsy manao fanatitra satria be dehibe amintsika nefa voataiza tao anatin'ny fanatitra dia afaka mampiasa ihany koa ianao an'ireo alarana antarobika eo 034 01 372 92 dia samy hotahin'Andriamanitra tsika rehetra
maniry zay a ny iona aminao indray ho salama ifanatrikitsika rehefa vity ty coronavirus ty a dia hiaraka hivavaka dia hiaraka metraka amin'ny fotoanantsika rehetra eo am-piaratanan'Andriamanitra ho an'ny ekipa amin'ny fiangonan'ny finoana raha anomboka ny fifadikanina ianao androany ho an'izay manapa-kevitra zany hoe anomboka fifadikanina ny loha hevitra androany dia fisaorana an'Andriamanitra lanio ny andronao androany ho fisaorana an'Andriamanitra dia ny taridalana rehetra dia omeko isaky ny ariva ny taridalana rahampitso zany mba hahafahanao mijery an'izy ao anatin'ny Facebook izany dia samy tahin'Andriamanitra tsika mianakavy tahiny tompo ianao hivavakitsika raha eo raha marina zao fotoana zao zay dia misaotra anao satria ianao no manome anay fahasoavana fahanay miaraka atao anatin'ny fotoana raha eo ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ary tononona ny tsodrano ho an'ny tsiraray avy any atokantrano na any ampiasana na izanaiza toerana ahenony azao fandaran'izao hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindro fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nome anao fiadanana tahin'Andriamanitra tompoko mametraka no am-piaratanan'Andriamanitra aza dino raha misy message tianao alefa dia alefaso eto amin'ny Facebook na pastor Intsoka Zafimandrato na Fef International na fiangonan'ny finoana dia afaka alefanao dia mivavaka ho anao zao